Niditra antsehatra nanakana ny hetsika tanteran'ny syndicat mpiasan'ny Air Madagascar ny mpitandro filaminana avy amin'ny Moraig androany. Vao maraina dia nibahanan'izy ireo ny toerana izay fanatanterahany mpiasan'ny Air Mad ny sit-in. Raha efa tafiditra ny faritra fanaovana sit-in ny apahampiasa. Tsy afaka niditra tamin'ilay faritra kosa ny mpitarika ny syndicat mpiasan'ny Air Mad. Ny syndicat mpiasan'ny Air Mad izay nanamafy fa tsy ampisahatra ny hetsika tanterahan'izy ireo raha tsy tafavoaka amin'ny anexa be ny zotra Air Madagascar. Enay zotra be fotsiny ny mpiasa miaro ny zoan'ny orinasa izay mamelona ny mpiasa ary ihany koa miaro ny fiandrianan'ny firenena satria mila fatarina hoe nge fa Air Madagascar nge dia olona compagnie nationale fiandrianan'ny firenena no arovan'ny mpiasan'ny Air Madagascar. Dia ny hitako légitime zany fotoana amin'izay zao mba tokony hitenenany gasy amin'izay alohan'ny gasy mba iseho milaza izy fa voavôla anankiray zay nataony hoe perte $65,000 mila fantatra hoe nge fa telo taona sy tapany zao ny Air Madagascar atao hoe tsy tokony sofroana ny volan'ny laniny Air Madagascar tao anatin'izay telo taona zay perte ny Air Madagascar $100 millions ny arerehany amintsika am'te zao $100 millions. Mitaky ny fifaninanana madio eo amin'ny lafiny fitaterana anabakabaka ihany koa ny syndicat ny mpiasan'ny Air Madagascar. Titeny aminareo 31 touché nge ny ataon'ny frantsay aty amintsika anatin'ny ray volana 17 no ataon'ny gasy any a Frantsa. Tovinao fa Boeing zay ampiasain'zareo Boeing 777-300 ny antsika Airbus européenne 340-300 777 mazaka kosa aby 10 ny a 340 mazaka 10,7 sy 100 ampitomboy amin'ny 7 dia ny ray 10 ampitomboy amin'ny raiky amin'ny 3 saika 20 isan-jatony ny tsena io zotra mampitohy a Madagascar sy France io zany dia saika ataon'ny frantsay ampimamo tsy azo ekeny zany raha ny accord aérien dia tsotra be ihany laza fa misy ny atao hoe transport aérien équitable et juste dikan'izany tokony misasaka mazava tsara ary ny fifananana madio no atao amin'ilay zotra fa raha 20 isan-jato mbahan'ny Madagasikara tsy rarany zany. Arak'izany dia milaza tsy hemitra amin'ny hetsika tanterahan'izy ireo ny syndicat ny mpiasan'ny Air Madagascar.